Miarabantsika rehetra indray tonga soa atao anatin'ny fandaharana aleo resahana anao ny sehatra eto amin'ny fahitalavitra record Madagasikara amin'ny tialina ity dia anterina toy izay koa ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao ankoatrany amin'ny télé na ho an'ny amin'ny page Facebook na amin'ny YouTube ihany koa dia asaina mpanajana isika tokoa anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana aleo resahana anao ny sehatra amin'ity aliny sabotsy fahenina ny volana desambra 2024 ity arabaina manokana ihany koa isika ponina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra satria amin'ny ankapobeny dia tefa mivantana amintsika ponina Antananarivo renivohitra ny fandaharana amin'ity alina ity fa na izany aza dia misy ihany koa ny fampahafantarana sy ny fanabeazana amin'ny maha-olom-pirenena izay azony rehetra raisina ato anatin'izay fandaharana izay ny vahiny izay nasaina manokana amin'ity alina ity dia ny avy eo anifo ny commune Antananarivo renivohitra tsy iza fa ny tale misahana ny fitantanam-bola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra na ny directeur de la gestion des finances Ramatoa Andriano Elson lalama amin'ny rina miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny aleo resahana anao sehatra eto amin'ny record Madagasikara amin'izao alina izao. Ny miraba ny manoa, miraba ny teknisianina rehetra ary miraba ny ponina Antananarivo renivohitra izay manaraka an'izao fandaharana izao amin'izao sabotsy alina izao. Ankasitrahana ianao talena naiky ny fanasana nelingelenina eto amin'ny plateau ny aleo resahana amin'izao alina izao hitondra fanazavana isika mahakasika ny lafiny etra trano moa zany na ny FPB no tena ho resahantsika atao anatin'ny fandaharana ka nanasananao manokana ho amin'izao alina izao manampy izy toy ihany koa ny lehibe ny sampandrara misahana ny fampidiram-bola na ny chef de service ny recette eo anifo ny commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa Solofinirina Fabien miarabanao ihany koa tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny aleo resahana. Ia, ato anatin'ny fandaharana aleo resahana dia manantitra ny fiarabana ho an'ny manoa mbako manana ihany koa ny fiarabana izay natolotry ny talehan'ny fampidiram-bola teo ny tale amin'ny sahana ny fitantanam-bola na ny direction de la gestion des finances dia misaotra nanaiky nanasy ny vahiny dia arabaina ihany koa nareo ponina Antananarivo renivohitra indrindra izay anton'izao aleo resahana izao. Zay indrindra aleo resahana omenanareo ny commune Antananarivo renivohitra ny sehatra amin'ity alina ity araiky nefa nambarako kely tao anatin'ny fampidirana teo tale dia iresaka isika mahakasika ny etra amin'ny ankapobeny ny etra trano no fahafantaran'ny olona azy fa misy ilay antsoina le hoe IFPB inona marina moa tompoko no atao hoe IFPB na ny etra trano. Misaotra betsaka tamin'ny fanontaniana dia hoe zahako valiana araka ny tokony ho izy. Ny IFPB na impôt foncier sur la propriété bâtie dia etra-trano ny alalantsika anazy. Ny etra-trano dia mizara roa mazava ho azy. Voalohany dia ny etra-trano na ny IFPB arabaky teny ary misy ihany koa ny ROM na hoe redevance sur les ordures ménagères. Iny zany dia mahakasika ny resaka fandrofana fako eto Antananarivo izay sahan'ny société municipale SMA. Iza daholo no voakasiky izay hoe etra-trano izay tompoko raha tonga dia hotoizako ny fanontaniana. Tsara fipetraka be ilay fanontaniana hoe iza daholo no voakasiky ny etra-trano. Ny etra-trano arak'izay hoe etra-trano zay impôt foncier sur les propriétés bâties zay dia ny etra ho an'ny trano. Mazava ho azy zany fa ny tompon'ilay trano no mandoa an'ilay etra-trano. Raha tsy hoe misy fifanarahana manokana angamba anatin'ny contrat de bail ilay mpanofa trano sy ny tompo-trano. Dia izay zany ny voakasika trano zany amin'ny ankapobeny izay manana trano dia tokony ho andoha etra-trano. Etra-trano ihany tompoka. Tonga dia toizako amin'ny chef mialohan'ny iverenako azy amin'ny taloha inona ny ampiasana n'ireo vola azon'ny commune amin'ny etra-trano ireo tompoko. Efa voalaza amin'ny taloha teo moa hoe ny IFPB dia mitsinjara roa. Misy ny IFPB manokana dia misy ny atao hoe ROM. Ny IFPB zay fampandehanan-draharaha ty anivon'ny commune ao anatin'izany ny fanaovana foto-drafitrasa ny aménagement-na zaridaina ireny fanaovana traitement ireny zany eo ihany koa ny fanatsarana ny foto-drafitrasan'ny fianarana EPP ireny any mbola ny commune eo ihany koa ny bâtiment administratif ny commune reny arrondissement reny dia zay ny ampiasaina ny IFPB dia ny ROM amin'ny redevance sur les ordures ménagères zay
dia alefany amin'ny SMA zay samy vata aloha moa le izy ahafahana mijereny fako zay ampiasaina amin'ny carburant ny fako sy ny ampiasaina amin'ny fiara hitaterana ny fako sy ny ampiasaina ny fanakaramaina le olombelona ao anatin'le SMA. Iverina ato amin'ny taliara izay ny tanysain'ny chef teo izay dia be dehibe no ampiasana ny vola ampidirina amin'ny alalan'ny hetra-trano ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune. Araka ny fahafantarana azy tompoko sy efa hitanay tato anatin'ny andro maromaro mba zay tenenantsika hoe volana vitsivitsy izao dia misy ny hetsika manokana izay tanterahanareo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika an'izay fitakina sy fampandoavana ny hetra-trano izay. Afaka ampahafantarany talevy aloha hoe ino ny hetsika manokana io mialohan'ny hidirantsika makany amin'ny mety ho fanazavana teknika kokoa. Entiko anampiana kely ny tenin'ny namako teo aloha zany isany ihany koa ny ampiasaina ny IFPB dia ny fanatanterahana ny vina izay napetraky ny ramatoa be ny tanàna Antananarivo. Isany ao anatin'izany zany ny IFPB io ihany koa. Mahakasika ny hetsika IFPB dia amin'izao fotoana aloha zany dia ny IFPB 2022 no hetra-trano takina. Nanomboka tamin'ny 15 septembre 2025 nanomboka ny hetsika ary farany zany hatramin'ny 15 décembre 2025. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia noezahana nozaraina ny avis d'imposition izay miisa 150 000 avis d'imposition zany no noezahana nozaraina ary ao anatin'izay ny 130 000 no efa naharay ny avis d'imposition ary ny 20 000 no mbola eo andala mpizarana an'izany ny dispatcher au niveau ny commune urbaine Antananarivo. Ao anatin'izay 130 000 izay 15 000 no efa nandohetra. Dikan'izany folo isanjato zany no nandohetra IFPB 2022 hatreto midika zany fa 7 isanjato mbola tsy nandoa ny hetra-trano. Koetanina isika nefa izany fa tsara ny mampafantatra fa misy ny fetrandro fandoavana izany dia ny 15 décembre ary raha toka tsy tonga isika manefa izany dia misy ny sazy araka ny voalaza ny lalàna araketra hiatra amintsika zay tsy mahefa ny hetra. Mety misy anampiany chef azy ve sy ny hoe inona no antony nahatonga an'ilay hoe anao hetsika manokana no hita tamin'ny 15. Ia, ao anatin'izay campagne na hetsika IFPB 2022 zay dia fotoana ihany koa io ahafahana manatra ny déclaration ho an'ny exercice 2023 zany. Zany hoe misy fiche de déclaration zany zay tokony aterin'ny mponina na ny tompon'ilay trano ahafahana mamoaka ny 2023 zay atao rindrinao dia eo ihany koa ny antony sy ny hetsika satria dia mbola tena kely ny pahavitriana nandony 2022 na tena mbola kely dia zahanao entanina zany le olona satria raha hiditra amin'ny 2023 tsika nefa ny 2022 mbola tena betsaka tsy nahefa le izy dia zay ny tena anton'le hetsika zany dia hatramin'ny 15 décembre ity no vinavinainao faran'le campagne zany. Zany hoe mety mbola manana andro vitsivitsy maromaro ireo efa naharay an'ilay avis d'imposition ahafahany manefa n'izay hetra izay aiza moa tompoko no andoavana n'izay hetra izay ho an'ireo boriboritany eny eto Antananarivo renivohitra. Arak'izay hetsika manokana zay na campagne dia misy site voatokana manokana eto anivon'ny arrondissement zany tsy any amin'ilay toerana le voatokana mahazatra isan'andro reny fa misy toerana manokana ohatra ny amin'ny premier arrondissement zao dia amin'ny hôtel de ville ho an'ny faravohitra Sisotry. Ho an'ny deuxième manokana dia tsy eo amin'ny boriboritany faharoa fa any amin'ny Fokotany Ambatoroka eo akaikin'ny université catholique Madagasikara ary ny troisième dia eo akaikin'ny arrondissement troisième io ihany fa mandroso kely 5 mètres dia ny quatrième mizara roa misy hoe quatrième Mahamasina dia quatrième Anosipatrana dia ny quatrième Anosipatrana iny Anosipatrana ao amin'ny site ny FPB mihitsy dia ny quatrième Mahamasina eo amin'ny bibliothèque municipale Tsimbazaza eo ampitan'ny assemblée dia ny cinquième any amin'ny Sénéagra Nanisana eny Nanisana zany dia ny sixième moa amin'ny 6e arrondissement fa amin'ny bibliothèque ihany
dia izay ny sity atonona raha mahazo an'ilay taratasy kely zany dia any ny aloha izy dia any ihany koa naterina le fiche de déclaration dia fanamariana kely ary anatin'ilay fiche de déclaration dia misy taratasy ampiarahana aminy pièce joindre zany dia io taratasy io ampiarahana rehefa andoha letra ka hanao an'ilay fanavaozana ny 2023 dia ampiarahana amin'ilay fiche de déclaration ireto aby CIN an'ilay tompon'ilay trano dia sarin'ilay trano quarte face dia ny certificat de propriétaire ilay olona mipetraka ao miaraka amin'ny certificat de résidence fa raha ohatra mpanofana eo amin'ilay toerana dia ny contrat de bail moa zany ankapobeny aloha zany ny tompo-trano no tokony mandonitra trano fa io moa zany arakaraka le clause na le fifanarahana anatin'ilay article na le contrat hoe ny mpanofany mandoa le izy dia ka exception zay fa ny tena amin'ny ankapobeny ny tompo-trano no mandoa lehetra. Teo alohaloha teo talo hoe misy karazana hoe fanalefa-ketra izay miatra ho an'ny taona 2024 no tena enina iny misy n'izay mety mbola mitohy ve izay resaka fanalefa-ketra izay ho an'ny taona 2024 izay hanaovana hetsika manokana amin'izao fotoana izao ny commune. Hatreto aloha zany dia mbola voatazona ny fanalefa-ketra izay tamin'ny 2021 ho an'ny taona 2022 ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tsara ihany koa mampafantatra fa afaka jerena eny anivon'ireo site na ireo 6 arrondissement ireo ny mahakasika ny fomba ny kajiana le hetra raha toa ianao ka te hafantatra bebe kokoa mahakasika izany. Ataontsika hoe mbola 10 isan-jato zany zao hatreto aloha no nandoa mety misy eritreretinareo manokana ve mety hoe fanaovana rappel kely na ohatran'izay ahafahana manenjika ny ole 10 isan-jato izay mbola tsy nandoa ny vidy imposition fa voaraina ny ampelantanana io. Arak'izay hoe hita sy tsapa fa 10 isan-jato ny mpandohetra trano ny tonga nandohetra dia tonga izahay anentana ary anetsika ary ampatsiahy ihany koa fa mbola misy 10 isan-jato izay antenaina ary mino sy matoky fa maheno sy maharaka an'izao fandaharana izao tonga ho avy anefa izay hetra izay tandrify azy izay. Misaotra ny talento ohatran'izay fampatsiahivana izay fa te todika kely ato amin'ny soa mahakasika ny hoe raha ny fampidiram-bola eo anivon'ny kitapom-bola ny commune mety 5 isan-jato anatin'izay no ity tafiditra ao anatin'ny IFPB ity sy ny mety fanamafisana tompoko eny amin'ny hoe lafo ny fitantanana amin'ny ankapobeny ao anatin'ny resaka hoe asampandrara izay tantaninao misana izay fampidiram-bola izay. Ia anisan'ny fampidiram-bola faharoa lehibe ao anivon'ny commune ny IFPB aorianan'ny impôt synthétique dia eo amin'ny 10 isan-jato ny volan'ny commune zany miantoka ny fampandehanana raha ty IFPB ity. Raha sanatria zany ka raha ataontsika hoe kely ny tany mpandohetra dia inona no mety fiantraikan'izay anivon'ny kitapom-bolan'ny commune sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny anivon'ny commune. Ia raha sanatria moa zany kely ny contribuable mandohetra satria ny CTD tsinona tsotra ny fanjakana fohy be hoe efa misy ny vola dia zaraina fa ny commune amin'ny CTD azy dia izay vola miditra no afaka avoaka ka raha tsisy ny vola miditra dia tsy afaka mamoaka ny commune zany hoe tsy voavita zany ny fandaniana rehetra ao anivon'ny commune zany dia tsy afaka tanterana daholo raha tsy miditra ny vola. Mety misy afaka anam-pitalena mahakasika an'izay hoe tompoko any amin'ny lafiny hoe fiantraikany raha sanatria ka ambany ny tany fandoavan-ketra eo anivon'ny commune dia inona no fiantraikan'izay be indrindra any amin'ny lafiny fitantanam-bola eo anivon'ny commune. Nisan'ny tena mety ho fiantraikany vanim-potoana ny fetintsika izao miakatra ny voankazo, ny letchi, ny fako rehetrarehetra, ny dalina, tsentsina isan'ny mety ho fiantraikany lehibe zany ny voalohany indrindra ny fahadiovana Antananarivo. Izay no entiko manentana indrindraindrindra hoe fahorenetra antsika misy zavatra miankina amintsika fa tsy miankina amin'ny commune irery fa miankina amintsika rehetrarehetra indrindraindrindra ny fahadiovana Antananarivo. Koa satria moa zany no raisiny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay hoe anatanteraka hetsika manokana izay tao anatin'ny 2 volana 3 volana ahafahana manentana tamin'ny fandoavana ny hetra-trano na ny IFPB ho an'ny taona 2024 mety misy fepetra manokana ve tompoko no raisinareo teo anivon'ny commune na nampiarinareo ihany koa eo anivon'ireo site anakenina
izay natao manokana andraisana ny etratrano ao anatin'izay hetsika izay. Mety hoe ohatra ny any amin'ny fotoana any an-tokantrano zany mety misy olona te handohan'izay etratrano izay fa manahy izy ny amin'ny hoe sao dia milahatra be na ohatra ny ahoana ny disposition efa napetraka eny atoerana ao amin'ireo sitana kely izay fantasintsika teo ireo. Ao anatin'ny fepetrano raisiny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo aloha zany voalohany indrindra dia fotoana izao ho an'ny fanavaozana. Tao anatin'izay fotoana izay ihany koa no nandraisana fepetra ho an'ny fahadiovana sy ny fahitsiana eo anivon'ireo sity enina ireo dia efa misy ireo tompon'andraikitra maro samihafa mandray an-tanana ny mpandohetra ary ny tsara ihany koa manamarika fa isaky ny sity dia misy ny solitenan'ny sampandrara miady amin'ny kolikoly. Ny procédure zany izay entina manatanteraka izany fandoavan-ketra izany dia efa mipetrapetraka raha lazaina mazava tsara dia petrapetraka satria efa eo an-toerana daholo ny olona tokony handray an-tanana mahakasika ny fandraisana ny hetra. Eo ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia izay tsy miandrela fa tonga dia efa voaray an-tanana ny zavatra atao ary raha lazaina amin'ny teny vahiny dia hoe digitalisé zany ny procédure raha jerena amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ny toerana izay malalaka afaka andraisana olona tsara mihitsy tsy dia misy loatra ny fotoana hoe hiandrasana na hoe endrasana ela na mbola lasany sakafo na zavatra ohatr'izany fa tena misy ny alternance eo anivon'ireo ankizy mandray an-tanana an'ireo mpandohetra trano. Izany hoe ka nasiana karazana guichet unika mihitsy ireo sita rehetra ireo zany ao anatin'ny fandoavana izay etratrano. Tena hoe guichet unika mihitsy izany ilay izy raha lazaina mazava tsara. Tsisy fotoana hoe endrasana fa tonga ianao andony etratranonao manatona tompon'andraikitra ianao efa misy mitantana akory ary ianao anatin'ilay izy hoe makato dia makato dia makato dia voaray an-tanana mahazo ny rosia manazava tsara fa hatramin'ny farany ny etranao. Mety sanatria le amin'ny fotoana fisiana hetsika ohatran'izao sanatria mety misy fanararotana. Mety misy ohatra olona mitety trano hoe avy any amin'ny commune mitaky hetra sy ny ohatran'izay na fitandremana tokony ataon'ny mponina Antananarivo renivohitra sy ny tokony ho fantatra izy ireo mahakasika an'izay hoe mbola misy mpiasan'ny commune mety hoe mitety trano ve amin'izao fotoana izao zay fa vita tany amin'ny fizarana vita imposition ilay izy inona no tsara tandremana hoe sanatria tratra ny fisolokiana ny any an-tokantrano any satria mety maheno an'izay hoe misy hetsika manokana izay dia hisy indray nanao fanararotana hitety tokantrano hitako volana hoe ao anatin'izay hoe resaka hitra izay. Ao anatin'izay resaka fanentanana izay ihany koa dia tsara ny mampafantatra fa tsy misy akoatran'ireo site anankena eo anivon'ireo 6 arrondissement ireo ny fandoavana ny etratrano 2022. Raha misy tonga zany any tokantrano dia izara vita imposition nataony tany fa tsisy vola aloha atsika mpandohetra fa eo anivon'ireo site izay voatona teo aloha ireo ireriany no mandovola. Tsara ihany koa mampafantatra etona fa ity campagne 2022 ity dia afahana manao ihany koa ny fanavaozana ho an'ny taona 2024. Fanavaozana hoy aho satria ny déclaration zany no afaka atao fa ny fandraisana vola ho an'ny taona 2024 dia mbola tsy misy ny fandraisana vola etratrano 2024 fa etratrano 2024 ireriany no raisina. Hitodika kely ato amin'ny chef indray mety manetikitika ny tokantrano hoe misy ve tokony ataontsika hoe lalàna na karazana fenitra amin'ny famaritana ny hetra ohatra ny ahoana ny famaritana ny etratrano eo anivon'ny commune. Ia ny famaritana ny FPB dia eto amin'ny CGI ao amin'ny titre 2 chapitre 2 misy anazy ao daholo ny détail fa famana valeur locative au niveau de commune dia valeur locative io izay tsy faharitan'ny commune fotsiny ao fa misy ihany commission zany CMA iny filazan'izay commission municipale d'impôt dia rehefa vita voté avy eo amin'ny CMA izy dia mandalo amin'ny conseil municipal
zay organe législative au niveau an'ny commune de rehefa faleten'ny conseil municipal izy de zay vao amokana délibération dia andevasana lettre any préfet moa hoe exécutoire ilay zany mahazo contrôle de légalité de ampiarina amin'izay le valeur locative fa mifanaraka amin'le immeuble déclaré zany hoe tsy mitovy tsinona anisany hoe trano be anankiray sy ny trano kely satria arakarak'izay le namaritana azy amin'izay avy eo fa mipasé amin'le valeur locative voté teo anivon'ny conseil municipal. Zany hoe maingana amin'ny conseil municipal mihitsy. Za moa le CMA ireo misy an'le CRL, le foseo Fokotany, comité ny Fokotany, ny DGI koa ary ao ny olon-tsotra. De zay no mamaritra an'le valeur locative io. Mety hisy alaim-panahy amin'ny hoe misy efa valeur zany efa voafaritra tany anatiny izay hoe zay ny tokony hoetra alohany de mety misy ny aty ivelany mety manao resaka karazana intervention na ohatran'izay azo atao ve mampidina na mampiakatra an'izay hetra izay to. Ao anatin'ny fide d'imposition misy hoe visa maire, visa DGI. Une fois zany izy vita visa ny DGI homologation iny de immodifiable zany hoe tsy azo vaina intsony zany tsy azo kitihana intsony ka raha misy manana fikasana ny hanovany le hetra de tsy mety zany raha tsy ny DGI mihitsy mamoaka taratasy avy any hoe exonéré ty olona ty na hoe ty novaina fa ny ataon'ny commune zany de manao recouvrement le somme efa voafaritra par rapport am'le avis d'imposition. Zany hoe mba tsy siny sanatria very volana voasoloky de tsy marina zany tsy mitombona ireny le hoe mety misy ilazany ivelany any hoe zay afaka mikitika ny hoetra alohanareo io fa tsy mitombona mihitsy ka tsy mitombona satria efa hita voafaritra hoe vola tokony alohanao de tsisy taratasy manamarina hoe lasakitiny alohanao tsy afaka mamoaka avis d'imposition ino zany commune sady viseny asiany maire visa no asiany DGI visa nefa mitovy ihany le numéro an'le article. Eo ihany koa nefa ny gestion an'ny commune zany fitantanana an'le hetra misy séparation ihany koa misy hoe équipe ny DDN zay migerer an'le application de ny équipe ny DGF fa juste manipulation fotsiny zany hoe tsy afaka mikitika zany ny amin'ny aty amin'ny fampidiram-bola somary technique be zany hoe de kitika an'le base satria ny DDN no afaka miditra ao anatin'le sy manova sy manipuler izy de bloqué zany juste consultation fotsiny ataony aty amin'ny niveau-ny régie zany fa tsy afaka hovaina zany. Mety hoe fanazavana teknika zay moa fa fananitsika mihitsy ny itondrana azy atao anatin'ny fandaharana aleresahana mba tsy hisian'ny voafitaka satria mety ny commune ihany koa no voaloto kanefa ny karazana fisolokiana no mety hoe misy any ambadika mahazo andreo mpandohetra amin'ny fotoana mihitsy moa rehefa ohatra zao amin'ny hoe misy fanararotana na mpanararotra maheno hoe misy hetsika de mety misy alaim-panahy mitety tokantrano any na manatona moramora andreo mpandohitra de mazava-dehibe an'izay fampafantarana zay hoentsika eto amin'ny fandaharana izay tetodika kely ato amin'ny talea hoe izay mihitsy ihany koa no mazava-dehibe an'le hoe ilay mpandohetra mihitsy no tonga makeny amin'ny site de afaka mbola manamarina izy hoe zay tokoa ve le hetra tokony ho alohany raha te hanamarina izay izy azo atao ve zay taleny amin'ny site ny eny mivaly teny tsara ianao zay tokony andony hetranao mihitsy ny tonga midina ifotony manefy zany eo ihany koa ianao de afaka manamarina fa io tokoa ve le tokony vola tokony ho alohako afaka voakany ireo ekipa eny anivon'ny site izany fanamarianao izany eo ihany koa ianao de mandra-pahafapo anao zany de mivoaka eo mihitsiny hoe io tokoa le izy zay ianao vao mandoa ny hetranao. Aorin'izay misy taratasy fanamarinana hoe zay marina ny hetrana alohanao karazana resuina ohatran'izay tokony ho raisinao eny amin'ny fandoavan-ketra. Ny tena marina tena avoaka eo amin'le le logiciel mihitsy zay atao hoe H3T le fomba ny calculena an'le hetra mihitsy de hitany eo mihitsy ny simulation an'le hetra tokony ho alohany. Mety misy ihany koa talena de ataontsika raha hoe mbola folo isan-jato zany aloha hatreto no nandohany izay hetra izay ao anatiny ty hetsika manokana amin'ny fitakiana ny FPP 2024 ity ny 10 isan-jato de mbola tsy nandoa raha izaho manokana zao ohatra no mipetraka eo amin'ny olo-pirenena ka nandohetra
dia mitaky tamberina andraikitra bebe kokoa any amin'ny commune, izany hoe manana zoa hitaky hipetraka amina toerana madio, hipetraka amina toerana misy fandriampahalemana mazava sy ny sisa sy ny sisa. Mety misy mimenina ary amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe zahay efa mandohetra foana, fa maninona ny jiro etỳ aminay ohatra mbola tsy mirehatra, fa maninona ny fako etỳ aminay ohatra no mbola tsy voaroaka ara-potoana sy ny sisa. Ninona ny avalinareo anefa ny commune ho an'izay fimenomenoma ny ampahany amin'ny mponina izay ataontsika hoe réaction normale moa izany re izy raha ho an'ny olom-pirenena mahavita ny adidiny. Arak'izay napetraka teo aloha hoe 100 no tonga nanefa ny hetrany. Ao anatin'izay 100 izay raha ny andraikitra tokony raisin'ny commune ampandrosiny tanàna Antananarivo dia tsy vita n'ilay 100 izany, fa mila n'ilay 700 tonga manefa ny hetrany satria raha izay no endrasana 100 dia ny ampahan'izay zany mety mazava, ny ampahan'izay madio, izay vita ny 100 zany no zavatra misy avy eo. Dia mba elana amin'ilay memenina dia efa ny hetranao amin'izay ianao afaka ihany koa ny commune redevable mametraka hoe reto le tokony fampandrosoana natao tamin'ny hetra nalohanao. Andraikitrao ihany koa ny mandohetra araka ny voalaza atao anatin'ity flyers aty moa izay nozaraina hoe ny hetra no anjara birikinao amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Tao anatin'ny nanomboka tamin'ny 15 septambra io hatramin'ny 15 desambra vetale ankoatriny hoe misy zany ireo sita manokana napetraka ireo, inona ihany koa ny asa fanentanana izay ataon'ny commune eny amin'ny mponina rehetra eny amin'ny fandrisihana azy ireo amin'ny fandoavan-ketra. Mety hoe misy karazana antsoantso atao ve eny, mety misy peta-drindrina napetraka ve eny, nambarany talata zao hoe misy flyers nozaraina, ohatrany ahoana ny fomba fiasa napetraka tompoko ao anatin'izay hetsika izay. Arak'izay moa dia nanomboka tamin'ny 15 septambra ny campagne dia tao anatin'izay hita fa nisy somary lesoka kely teo anivon'ny fanentanana ny mponina Antananarivo dia niezaka izahay nandray fepetra isan'izany dia ny fidinany fotony tena nijery mihitsy hoe inona ny ahatonga ny olona tsy tonga mandohetra dia nifampiresaka mivantana mihitsy ary izay tamin'ireo mpandohetra hoe inona ny mety antony nahataranao fa zao ianao vao tonga dia izay ozy izy tsy nahafantatra ary tsy dia naheno loatra fa izay raha zao ozy izy olona nandalo mba sendra nandalo dia mba te handohetra. Teo anivon'izay rehetrarehetra izay no nandray fepetra izahay hoe alohantsika mandefa fampilasana fanentanana indrindrindrindra ho an'ireo mponina Antananarivo izay midiny fotony mihitsy moa zany ny fanentanana. Dia ao anatin'izany ihany koa ny eo anivon'ireo sita dia misy ny affichage na ihany koa ny banderole izay mampafantatra ny toerana, ny daty, ny fehitrandro farafandoavana. Ny anisan'izany ny efa eo araka ny voalaza teo aloha hoe misy an'ity flyers aty dia misy ihany koa ny fiarabe izay mampilaza amin'ny alalan'ny mégaphone midiny fotony manao fanentanana. Manao ny andraikitra ny fokotany sy ny fiaraha-miasan'ny commune eny amin'ny fokotany ao anatin'izay fanentanana ny mponina izay. Ao anatin'ny izay hetsika izay ho atao ihany koa avoaka daholo ny listan'le contribuable tsy nandoa dia afisena isaka ny fokotany reto zany mbola tsy nandoa izay ndraindraikitra niseho fokotany zany manentana an'le mponina eo aminy aloha avy ny hetra. Mampatsiazy io. Mampatsiazy zany hoe ihany. Efa mamaraparana sady ny fiarahana isika tompoko patsihivina fa any avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no nasaina manokana niaraka tamintsika satria manana adidy goavana ihany koa ny ety amin'ny fahitalavitra toa an'ireo Corps Madagasikara izay niezaka hatrany mametraka ny olom-pirenena ho tompon'andraikitra ao anatin'izay fanentanana amin'ny fandoavana ny hetra izay ka ny hetsika manokana izay ataony eo anivon'ny commune amin'ny fandoavana ny IFPB na ny hetra trano
2024 any commune Antananarivo renivohitra no resahantsika manokana tato anatin'ny fandaharana. Efa maro be ny fanetanana izay nentin'ny talenta eo sy nentin'ny chef teo ihany koa fahamarana antsika ny fiarahana, mety misy ve ny fanamafisana izay fanetanana izay na antso manokana tianareo ho ampitaina tompoko ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra izay manaraka an'izao fandaharana le resahana anao sehatra izao. Ity ampamaranana dia tsara ny misaotra sy makasitraka ny télévision record ary misaotra ihany koa ny manoa izay nanasa ny teknisiana izay nikarakara ary ny ekipa ihany koa izay nanampy tamin'ny izao fandaharana izao. Ny fanetanana dia tsotra. Mahakasika ny campagne IFPB 2022 dia nanomboka izy io tamin'ny 15 septembre 2025 ary farana amin'ny 15 décembre 2025. Nandritra ny fanomanana dia 150 000 avis d'imposition nonomanina ho an'ireo mpandohetra trano. Ao anatin'izay dia 130 000 no efa naharay ny avis d'imposition, ny 20 000 no mbola ao andalam-pizarana izany ny dispatcher eo anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo. Tao anatin'izay 130 000 voasary izay zany dia 15 000 contribuable na mpandohetra trano no tonga nanefa ny hetra. Raha jerena zany dia 100% ny tokony andohetra trano no tonga nanefa izany. Ao anatin'izay zany dia 70% mbola tsy tonga nanefa ny anjara hetra tranony. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa dia tsara ny mampafantatra fa nanomboka ny taona 2024 nisy ny fanalefahan-ketra ary izany fanalefahan-ketra izany dia nitohy ho an'ny taona 2024. Noho izany dia fotoanany izao anararotana ny fisian'io fanalefahan-ketra io fa ho an'ny taona ho avy izay 2024 dia mbola fanontaniana nipetraka hoe ho voatazona ve ny fanalefahan-ketra sa tsy ho voatazona. Eo ihany koa ny tsara ny manamarika fa misy ny lalàna izay mifehy hetra izay mametraka fa ao anatin'ny fotoana sy ny fe-potoana izay napetraka ho an'ireo izay tsy mahefa ny hetrany dia misy ny sazy mihatra ao anatin'izay. Koa noho izany dia tsara mampafantatra fa misy zany ny sazy mihatra ho an'izay tsy mahefa ny hetra trano taona 2024. Ho antsika olom-pirenena eto anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo, tonga izao ny fotoana hanefanao ny hetranao amin'ny taona 2024 ny hetra tranonao noho izany dia efa ny hetra tranonao. Arak'izay voalaza ao amin'ilay flyers hoe fitiavako ny tanànako no andoavako hetra. Efa ireny hetrantsika, ny hetra tranontsika, io ny ahafahantsika mampandroso ny Antananarivo. Tiantsika adio Antananarivo, tiantsika androso Antananarivo, tiantsika misy ihany koa ny fahadiovana eo anivon'ireo zaridaina maro samihafa dia efa ireny hetra tranontsika 2024. Fanararotana ihany koa izao mbola misy ny fanalefahan-ketra izay nanomboka tamin'ny taona 2024 mitohy amin'ny taona 2024 koa dia efa ireny hetra tranontsika 2024. Tsara ihany koa nefa ny mametraka fa misy ny lalàna mifehy dia ny lalàna mifehy ny hetra izay milaza fa izay tsy mahefa ny hetrany dia misy ihany koa ny sazy mihatra ho an'ireo izay tsy mahefa izany. Makasitraka indrindra tompoko. Amarana ny chef azy ihany koa anampinana izay nambarany talezay. Ia dia mamerina ny fankasitrahana ho an'ny manoa teo anivon'ny izao fanasana izao. Dia eo ihany koa teknisiana mbaky manana ny fankasitrahan'ny talenta eo dia eto ampamaranana dia tsy haintsy isaotra ary tsy haintsy anentana isika mponina Antananarivo makasika ny hetratrano efa ny hetra fotoanan'izao satria dia voafetra ilay fanalefahan-ketra hatramin'ny 15 décembre dia enjika an'izao fa efa 7 andro eo angamba ny sisa dia tonga tapitra ilay izy dia araroty dia satria anisany antony mampandroso ny commune ihany koa io dia mankasitraka indrindra. Saorana anareo tompoko nitondra an'izay fanetanana izay satria tokoa ny andraikitry ny zo
maha-olom-pirenena dia mitaky andraikitra ho antsika olom-pirenena eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary nosafidiana manokana moa hoe hitondrana fampahafantarana ny mahakasika an'izay ehitratrano izay, inona no ampiasana azy, ohatrany ahoana ny famaritana azy, inona no ateraka izay fandoavana ny ehitratrano izay ho antsika mponina Antananarivo renivohitra raha toa ka mahefa an'izay adidintsika izay isika raha toa ka zato isan-jato moa izany no mahefa ny ehitratrano dia afaka mangataka ny tamberin'andraikitra tsara mihitsy isika amin'izay hoe fadiovan'ny tanàna, ny resaka fanatsarana ny tanàna sy ireo fotodrafitrasa any amin'ny resaka fahadiovana sy ny sisa, ny fandriampahalemana sy ny sisa ihany koa dia manamafy izay amin'ny hoe fanentanana antsika olom-pirenena tao ato anatin'ny fandaharana ilay resahana anao sehatra dia nitondra ny adidy ihany koa ny eto anivon'ny Record Madagasikara tao anatin'izay fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena izay. Izay no azona tolotra ankasitrahana ny paleny vahinty eto ny fandaharana, ankasitrahana ihany koa sefo nanampy azy teo, ankasitrahana isika rehetra izay niaraka tamin'ny fandaharana aleo resahana anao sehatra tamin'ity alina sabotsy ity. Mametraka ny veloma mandra-pitafy izahay amin'ny herinandro indray ny fandaharantsika manaraka. Veloma tompoko.